Fa nananateraka fivirim-be teny amin'ny espace Mangouté androany ny komity mpanavotana ny Madagasikara ny akon'izay indrindra raha moa nondeha mpahafantarina antsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Endrasantsika indrindra moa ny sary manasongadina an'izay. Ampony tsy fanarahan-dalàna, takina ny fampiarana ny ralàna ary tokony hiala ny kandida izay manana ndraiky mpanjakana. Ireo no anisan'ny fitakiana izay nataon'ny komity mpanavotana ny Madagasikara na ny KPM ary nosoritan'izy ireo tamin'ny sora-baventy izany. Araka nambaran'Andriamato Ramasy Adolphe dia natao hanetanana ny olom-pirenena ny nanaovana ny feonam-be teto amin'ny espace Mangouté androany ary nambaran'ity parlementaire CST ity ihany koa fa fotoana tokony hienoana ny vahoaka izao. Ny ao zany tena marina dia hoe lehibe ny etapa ny lalàna izay naraha teo niezaka sy tsy fitakiana izay natao mba hataminana ny firenena kanefa tsy misy mararaha indrindra ny tanafanjakana no zany atao izay dia aleo hivelona ny vahoaka ny resaka hanazavany hevitra amin'ilay vahoaka izay hanazavany zava-misy marina amin'ireo vahoaka ireo. Tanindrazana eo amboniny te izy tsy mipetraka dia izay koa tsy hipetraka dia ireo fakahita nietsika hoa dia ilay vahoaka ao no asiana manapa-kevitra fa solotena amin'ireo aloha izay hanapa-kevitra hoe zao indray natao zao natao nandeha ho arina nandeha ho atsy. Tsy hijanona fa mitohy ny asa izay ataon'ny KPM ary ny sabotsy izao no ifame fotoana ary hanao fivirim-be ity komity ity. Anisany nasaina ary tonga teto amin'ny espace Mangouté ny collectif des candidats.